Piaramonina kosa fiarakaretsaka iray no nirehitra androany maraina teny amin'ny tanàna Nambody Vonikely Ambohimanarina teny hirana fanazavana ireo nanatry maso ny fisian'ny solika tao anatin'ny fiara na ilay fanaovana ny antsoina hoe direct no nahatonga ny fitaran'ny afo araka izao tato-pavao izao. Atairana ny anty mpamily iray raha nahita ny fiarany efa mpamonjy vonana namono afo ny tazany. Taxi iray no may androany maraina tokony tamin'ny 7 ora sasany tetsy Ambody Vonikely Ambohimanarina. Court-circuit tao anatin'ilay fiara no nampiteraka izao famaizana izao raha ny fanazavana nanatry maso. Tsy nisy olona tao anatin'ity fiara ity, ny mpamily nivoaka nisy nalehany ka nirehatra irery teo ilay fiara. Araka ny filazandreo nahita maso lozatrany dia noho ny fanaovana ny solika direct no nampirehatra malaky ny afo. Avy hatrany dia nahazo ny solika ny afo ka nihitatra malaky. Nitaraina mafy ireo nahita ity loza ity noho ny tsy fanadraisana andraikitry ny tsirairay. Teo amin'ny taxifone teo amin'ny telefonina olona zany dia nahita ny mirehatra dia niantso olona moa zany hoe mbola azo vakiana zany satria ny chauffeur tsy tao dia izy hitako nirehatra dia niantso olona zany misy olona nisy teo efatra dia ndao vakiana ho avy tara dia mbola mahamora vonoiny dia ny olona tsisy netana anao hoe tompony tsy eo dia avy moa izy tonga dia nirehatra be zany. Efa nisy niantso ny pompier moa nangataka famonoana afo tato amin'ny discotin zany dia tsy namery zareo fa efa deriny moa fa nirehatra be izy vao naminy anankitelo izy zay tena mampalahelo hoe misy any velo izy dia maninona rehefa nirehatra le tôbila vao naminy anankitelo ny discotin dia le pompier koa mampalahelo hanosy vavaka natsona atsara lalàna natsona atara lalàna indray ny tonga aloha fa 15 minutes après vao tonga indray le hanosy vavaka etsakaiky kely etsy au lieu dia ngambany ataoko hoe 5 minutes dia tonga eto zany matin'ny atsara lalàna le afo tonga le hanosy vavaka tsy haiko hoe inona zany noteny le hanosy vavaka tongavana fa tsy tokony ohatry zao zany ny zavatra raha nandray andraikitra dia voalohany zany nanodidina ary fa tena mampalahelo zany dia misy orinasa matanjaka be dia be tao manana extincteur famonoana afo daholo dia maninona nefa nirehatra be izy vao nanaiky na me zay fotsiny mampalahelo. Raha ny fanazavany nanatry maso hatrany dia tokony ho voavonjy ihany ity fiara ity raha nisy ny fiara-metandreo teny amin'ny manodidina sy ny fahatongavan'ny mpamonjy vola ara-potoana. May tsy nisy ny raisina ny karosserie an'ity taxi ity sy ny tao anatiny, ny motera kosa tsy naninona.